Ny voan'ny filazantsara. Ny voan'ny filazantsara. Manasanao mba haharitra hatramin'ny farany. Amintsikitsikina indray no iaonantsika amin'ny ity maraina vaovao ity. Faly miona aminao, minao fa faly koa isika rehetra tafahoana amin'izao maraina izao. Iaraka andinika ny tenin'Andriamanitra, ataovy any am-pilatananao ny taritalana ary ataovy any am-pilatananao ny Baiboly. Tonona mandrakariva aminao anie ny fiatanan'ny Tompo. Andeha ary isika iaraka hivavaka raha hanomboka izao dinika izao. Jehovah rainay any an-danitro, misaotra anao izahay no ny alina mangina nomenao anay ka nafahany natory ny ala sasatra, nomenao hery ary nofoazonao tamin'ny ity maraina ity tafahoana indray amin'ny lalan'izao fiarahana mandinika ny teninao izao. Mankasitraka indrindra ny amin'izany fitiavanao izany. Mahatsiaro anefa izay fa mpanompo tsy mahasoa, koa dia mangataka fanadiovana, mangataka famelan-keloka. Ankehitriny ary raha iaraka andinika ny teninao izahay dia ampitoera teo anatinay ny fanehoana masina mba hampianatra anay izany teninao izany. Mivavaka tonona sakatana aminaran'i Jesosy. Amen. Toy ny mahazatra dia le andina tao dadiana indray no andeha hanimboantsika. Mino fa fahaambavana kosa izay ambava izy. Filipiana toko voalohany ka andina fahina amin'ny folo izay manao hoe ary mahatoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Zay le andininy natao dadiana. Kristy no nanomboka ny asa tsara ao anatsika dia izy no atanteraka izany hatramin'ny farany. Ny voan'ny filazantsara. Fantatsika tsara fa tsy tahaka ny fifandraisan'ny Paoly tamin'ny fiangonana tany Filipy, ny fifandraisany tamin'ireo mambra tany Kolosia. Kolosia dia anisan'ireo izay tsy mbola tena nahitany maso any Paoly. Hoy izy hoe tsy mbola nahitany tavako amin'ny nofo. Na izany aza nefa dia nanana firaisam-po tamin'ireo fiangonana tao Kolosia, tamin'ireo mambra ireo Paoly. Nanome toky azy ireo tahaka izay nataony tamin'ny mambra tao fiangonan'ny Filipy, nisaotra azy ireo ary nivavaka ho azy ireo mandrakariva. Zany toe-tsaina zany, toe-tsaina izay tokony hananako, tokony hanananao, tokony hananantsika, mifampivavaka, mifampivavaha mandrakariva, hoetam-bavaka manodidinao. Zao no vavaka. Inona moa no antony telo izay nifandraisan'ny Paoly an'ireto Kolosiana reto ary nisaoran'ny Paoly ho an'izy ireo. Zao no voalaza eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny Kolosiana toko voalohany ka manomboka amin'ny andininy telo ka hatramin'ny andininy fahavalo. Manasanao mba hamaky an'izany, somary lavalava le izy. Misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatanay mandrakariva ho anareo. Rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra no ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo, dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny teny fahamarin'ny filazantsara izay efa mby eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalànareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Tahaka ny efa renareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala izay mpanompo Kristy mahatoky ho anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Inona zavatra telo isaoran'ny Paoly an'Andriamanitra amin'reto mambra ny fiangonana tany Kolosia reto? Dia ny voalohany, ny fananan'izy ireo ny finoana an'Andriamanitra. Ny fananan'izy ireo mandrakariva ny fanantenana amin'Andriamanitra ary ny lehibe indrindra dia ny fitiavana tao anatin'izy ireo. Finoana, fanantenana ary fitiavana. Misaotra an'Andriamanitra Paoly ny amin'ny fananan'izy ireo ny fitiavana, ny fananan'izy ireo ny finoana ary fananan'izy ireo izany fanantenana izany. Fantatsika tsara fa rehefa mahita ny fitiavan'Andriamanitra isika dia manjary mino an'i Jesosy. Ary rehefa mino an'i Jesosy isika dia manjary mandray ny fanantenana momba ny amin'ny lanitra izay omeny antsika. Dia ilay lova tsy mety simba
tsy misy loto, tsy mety levona zay voatahiry any an-danitra ho any tsirairay avy. Eo no mahafinaritra. Ary zay toe-javatra izay no nitarihan'ny Paoly fa azo itokina ny filazantsara izay miorina amin'ny tenin'ny fahamarinana. Tsy tahaka ny tenin'olombelona ny filazantsara, fa misy kosa amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy zay miasa ao am-pony tsirairay avy. Ary mitondra voan'ny filazantsara izany tenin'Andriamanitra zany. Ary le voan'ny filazantsara dia tsy inona akory fa tenin'ny fiainana mandrakizay ho an'ny tsirairay avy. Araka ny voalazan'ny Paoly ao amin'ny bokin'ny Filipianina, toko 2:9-10. Hitantsika eto zany fa nisaotra n'Andriamanitra izy io satria hita teo amin'izy ireo ny vokatra ny finoana, hita teo amin'izy ireo ny vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra, hita teo amin'izy ireo ny vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary mahafinaritra l'izy fa niteraka voa ny filazantsara ho an'izy ireo dia le fiainana mandrakizay ho an'izy ireo. Azo heverina fa ny fielezan'ny filazantsara tao anatin'ny fotoana fohy tamin'ny andron'ny Paoly no tena nahagaga indrindra satria 30 taona tao aoriana nahafatesan'ny Paoly anie dia efa tena azo lazaina hoe efa niparitaka eran'izao tontolo izao ny filazantsara amin'ny 9 izay efa mby eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Ry mpiara-midinika namana, aitsy teo amin'ny tao Filipi ihany, aitsy tao Kôlôsia ihany ny voan'ny filazantsara fa niparitaka manerana n'izao tontolo izao izany. Azo antoka izany fa tonga tao tokantranona koa ny voan'ny filazantsara. Azo antoka izany fa tonga teo amintsika ihany koa izany voan'ny filazantsara izany. Andriamanitra no nahatanteraka izany satria Andriamanitra no nanomboka le asa tsara ary izy ihany koa no hatanteraka izany hatramin'ny farany mandra-piavon'ny ny andron'i Jesosy Kristy. Ry mpiara-midinika namana, ampitomboy ary ny fitiavana an'Andriamanitra, ampitomboy ny finoana an'Andriamanitra ary ampitomboy ny fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy. Ny tompo anie hombanao ary ny tompo hampahery anao mba hananano fitiavana, hitomboana fitiavana, finoana ary mba hanananao fanantenana ny amin'izao fiainana izao sy ny mahafinaritra. Andeha ary hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny teny sarobidy ny arahany nandinika teto androany. Aikay hita eo aminay ny vokatry ny fitiavana, ny vokatry ny finoana mba hanananay faharetana. Tompo, tehirizo am-pon'ny tsirairay avy izany mba hanananay fiainana dia le voan'ny filazantsara. Tehirizo mandrakariva amin'ny fanomponanao izahay. Ka naizanaiza alehanay na eo amin'ny asa mandraraha izay ataonay na amin'ny fianarana dia mba hita eo amin'ny fiainanay izany voan'ny filazantsara izany. Mivavaka tonoina sy gn'atana amin'anaran'i Jesosy. Amen.